ny malala an'Andriamanitra sady vao tsy masina hitombo aminareo ny fahalalana saran'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy ilay tiantsika fitiavana tsy mety lena. Amen. Ity no andro talata 30 Mey 2024 mivalona an'io amin'ity andro an'ity ny volana Mey 2024. Agabaina manokana ny zasanao natratra zao farany volana Mey 2024 zao. Ivavaka sika velom-piderana anao zay tompo fa tonga am'izao volana fahadimy tsy efa raha volana fahadimy zao tsy mierinay na nitanjakay fa no famiraponao no natonga anay natratra zany de rainy ianao no tompo agavozinay fandoroantenanay eo anatenao vokiso ny teninao zay mba azonay mahatanteraka ny sitraponao ndray amin'ity tonandro ity. Saotra Jesosy teny tomponofo. Amen. Ny salamo faefatra amby zato andiny faefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo no anjara mofinaina ho antsika n'ity andro an'ity. Salamo faefatra amby zato andiny faefatra amby roapolo ka hatramin'ny dimy amby telopolo mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Endreny amaroany ny asanao Jehovah, fa endrena ny nanaovanao azy rehetra. Enika ny zavatra nataonao amin'ny tany, iny ny ranomasina sady lehibe ny malalaka, any misy zava-mihetsiketika tsy tambin-tsaina, zava-miaina na kely na lehibe, any no alehan'ny sambo sy midrotsina zay ny foninao ny lalao any. Rehetra ireo amin'ny andranao mba omenao ny aniny amin'ny fotoany. Manome ianao dia manangolo izy, manokatra ny tananao ianao dia vokiny soa izy, manafina ny tavanao ianao dia raiky tahotra izy. Anao indray ny eny dia maty izy ka mody amin'ny vovoka nalalana azy. Maneheka ny fanahinao izy, maneheka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavony tany ianao. Mandrakizay ny voninahitra Jehovah, aoka Jehovah hifana amin'ny asany, jereny ny tany dia miorora, teneny ny tanany ny tendrombohitra dia mitonaka. Hira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, ankalazany Andriamanitra raha mbola miaina, mamy ny ane ny fisainako azy izao hifala amin'i Jehovah, lany ringana tsy ety amin'ny tany, mpanota agnaty fanahy tsy ety intsony. Isaorany Jehovah ny fanahiko. Halleluia. Amen. Miavana malala, ny afatra ho antsika dia lehiry amin'ny andininy faefatra amby telopolo manao hoe mamy ane ny fisainako azy. Izao faly amin'ny Jehovah. Mamy ane ny fisainako azy, izao faly amin'ny Jehovah. Fandray indrindra zany amin'ity salamo voalohany ity, mamy ane ny fisainako an'Andriamanitra. Ny salamo voalohany dia tena fandray amin'izany andiny soratra masina zany. Dia vakitsika indray zany salamo voalohany zany lasiko fa miraikitra kely ny baiboly. Salamo voalohany dia manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, sambatra ny olona zay mandeha eo amin'ny zay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona amin'ny lalan'ny faneham-panota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, fa ny lalàn'i Jehovah ny sitrany, eny ny lalàny ny saintsainy andro amanina lalina. Zany ny olona misaina ny amin'ny Jehovah, ny lalàny no saintsainy andro amanalina. Lalàn'i Jehovah no sitrany, lalàn'i Jehovah no saintsainy andro amanalina, lalàn'i Jehovah no sitrany. Zany no miteny hoe mamy ane ny fisainako azy. Handao zasy ianao, saintsaina andro amanalina sy eritreritra hoe ahoana ny sitraka Andriamanitra, ahoana no hatanterahany sitrapon'Andriamanitra, dia faly amin'ny Jehovah ianao. Jehovah nge no manome anao zay hanina sazy anao izy koa ny mahatonga anao ho aly indray, satria raha ny fanahinao masina, raha ny fanahinao, raha ny Jehovah aminao ny fanahinao masina, ny fanahiny masina, raha ny Jehovah aminao ny fanahiny, dia ary ianao. Ary zany fanahiny zany koa manavony tany. Zany no ataon'ny Jehovah amiko sy aminao. Dia oka ho saintsaintsika zany, manokatra ny tanany Jehovah dia mahazo ianao. Lazainy fa ny zavatra rehetra dia miandry zay omeny azy ao amin'ny Jehovah. Rehetra hoe miandry ianao ho omeny ny aniny amin'ny fotoana. Ndao tsy fisaintsaina andro amanalina sy sitrak'Andriamanitra. Dia faly amin'Andriamanitra sika, ary fantatsika fa tsy mitsahatra manisy soatsika,
ary tsy tsara manao izay havelona fiainanana fiainanana fiainana. Dia ndao koa mba fisainako sy fisainanao zany amin'ny ataontsika rehetra isaintsaina izay mitondra soa ho an'ny hafa sy manodidina, dia marina amintsika ilay teniny Jehova tamin'ny Abrahama hoe fitahiana tokoa ianao ary aminao no tahiana amin'ny firenena rehetra aty ambony tany. Toy izany zasy ianao rehefa misaintsaina ny amin'ny Jehova dia ataon'Andriamanitra fitahiana tokoa ary fitahiana ho an'ny olona rehetra. Jesosy Kristy teo izany natongavana manana ny olona fiainana sady hananany be dia be. Dia fiainako sy ny fiainanao anie dia mba fanasina sy fahazavana ho an'ny olona rehetra sy ho an'ny olona maro. Amen. Dia raha sy misaotranao izay ireo fa tojo amin'ity talata farany amin'ity volana Mai 2020 ety amin'ny 30 Mai azafady fa tsy 30 Mai 2020 tojo amin'izany izay indrindra fotsy talana nenao anay. Dia ampianaro izay saintsaina anamanalina izay sitrakao sy ny lalànao mba hakananizy amin'izay fa ianao manan-kely fiainana izay dia sitrakainy ary vavaka hoe pianay izay ny an-dany masinina ny anaranao tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao dia tany tahaka ny an-danitra minay ny alina sahazo anay na mamelany elokay tahaka na melana izay meloka taminay izay mitondra anay amin'ny fakapana fa manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny zotodrano tononona amin'ny anaray zanaka fanamasina zao raiso amin'ny fifaliana sy ny fiadanana izany. Andriamanitra ny fiadanana ny izay mitondra ny Jesosy tomontsika mpiandrony lehibe hiala maty mitondra ny raha fanekena manakizay izany hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao izay sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azany voninahitra manakizay aoka ianao isaintsaina andro amanalina lalàn'i Jehova sy izay sitraky Jehova amin'ny ataonao rehetra. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary Fanamasina. Amen.